Miarabatsika rehetra. Manaja anao mon colonel. Ho anay izay atao hoe aty alavitra aty kanefa manaraka akaiky ny toetra rahapirenena dia tsy afaka niangina rehefa mahita zavatra izay mety anembatsembana sy anohitohina ny tolona satria mahasarikaro antsika mianakavy ny tolona. Ka eto dia mitodika manokana aminao mon colonel ho antsika rehetra izay afaka mampita ny afatra ny aminy dia mba ataovy izay atongavan'izao satria tahaka ny epistily anankiray alefa manokana ny aminy izy. Teboka efatra précis no zavatra tiako apetraka eto. Misafotofoto be ny fiainam-pirenena, very ny vahoaka. Trop d'informations tue les informations zany teny vahiny. Zany hoe zavatra tsikarotro dia ohatrany hoe fanahinina polluevana zany ny fampitana vaovao amin'izao fotoana izao mba hahatonga ny vahoaka ho very amin'izao eny am-pandehanana eny dia tsy ahay hanavaka intsony ny zavatra tokony ho henoiny. Dikan'izay mon colonel dia misy sosokevitra tia omeko anao sy ny ekipanao. Voalohany indrindra dia aza mihidy ao anatin'ny Tour d'Ivoire anao ianao. Azavaiko aza mihidy ao anatin'ny Tour d'Ivoire anao zany hoe ilay connexion anao amin'ny vahoaka mila tazomina. Mifandrika mantsy amin'izao fotoana izao dia hihidy aman-trano ao Kapisaty ianao na rapitso any Ambotsirohitra dia marina fa mitondra ny kasketina chef d'État fa azadino fa mandat populaire ny maheo anao mon colonel. Noho izany mila norisevanao foana ny relationao directa aminay vahoaka. Tiako atongavana dia zao hoe sosokevitra ny tsy baiko fa sosokevitra avy aminay vahoaka dia ny hoe manana fotoana anankiray tsy fantatro hoe indray mandeha isan-kerinandro ve sa isaky ninona ianao mihitsy mitodika amin'ny vahoaka mapita afatra amin'ny vahoaka. Tsy hoe rehefa misy toe-javatra mitranga vao tonga mpanao gazety dia mantany avianao iny mbola resaka iny fa ianao mihitsy mila mi-entretenir ny relationao directa amin'ny vahoaka. Misy émission nataon'ny Hugo Chavez any ex-président ny Venezuela efa maty moa izy fa hitako hoe mety le hoe allo mystère présidente ozy izy nataon'ny Hugo Chavez tamin'izay fotoana zay zay nafahany miresaka mivantana amin'ny vahoaka. Ny vahoaka zao no interlocuteur anao mon colonel. Noho zany be loatra hoa le information sy le zavatra ren'olona atao Facebook terroriser ny olona dia somary matahotra ny olona amin'izao fotoana izao be dia be ny olona manoratra aty amiko dia ho iaho hoe ilainao mon colonel betsaka ny asanao ary tena fantatray zany kanefa priorité des priorités nao ianao mila misadresser amin'ny vahoaka de temps en temps directement tsy misy mpanelanelana. Raha izay. Faharoa manarakaraka an'izay nijery ny interview anao aho tandroany ny amin'ireo mpanao gazety vahiny dia tena misy zavatra mampatahotra azy zay olazaiko eto dia zao hoe tandremo fa ireo journaliste ireo fetsy journaliste vazaha ny resako eto ary ny journaliste vazaha dia misy infiltration na tiatsika na tsy tiatsika amin'ny atao hoe pressing et lobbying diplomatie. Ny fantaniny mpanao gazety vahiny c'est jamais anodin. Jamais anodin. Ary viany reny mpanao gazety reny no afahany zareo mamandrika anao. Dia hitako anefany ao anatin'ny mialatsiny fa tena amin'ny fo mahitsy ny tenenako eto. Ny fomba famalinao azy ireo misy zavatra zay tsy tokony ho teneninao eo voalazanao tao satria anao mandeha amin'ny fonao nefa zavatra tokony resanao en catimini miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminao. Ireny dia tena bavure à ne plus refaire satria iny no exploiter-ndrala sur le plan international tsika zao on joue dans la cour des grands. Dikan'izay chaque mot mivoaka amin'ny vavanao mon colonel dia
tsy hoe ka teny sendra ambanivoaka iny tsy tia fa tonga dia miconte daholy noho izany eo amin'ny tsy maintsy anao interview ianao antaniny mpanao gazety dia mangataka zay tompoko hoe ianao mamaly amin'ny teny malagasy avy aleo izy il se débrouiller valio amin'ny teny malagasy plus à l'aise kokoa ianao anatin'izy ary souveraineté zay mantsy dia anisan'ny voy amin'izao fotoana zao ny atao hoe souverainisme souveraineté malgasy atsika malagasy ty tola tia mantany amin'ny teny frantsay izy ary fantatra fa mametraka fandrika valio amin'ny teny malagasy satria misy fandrika apetrany aminao anatin'le fantany teny frantsay zay zany no mba angatahako avy eo raha miteny izy hoe traduisez c'est votre problème hoe fa tsy anjaranao ny mitady traduction anazy fa qui se débrouille point manaraka tompoko dia zao hoe eo amin'ny cadeau empoisonné institutionnel constitutionnel azafady cadeau empoisonné constitutionnel azavaiko la izy am'izao fotoana zao ianao dia tena mila mahay mandeha eny ambony atody nefa koa ianao mila mandeha malaky satria be deabe ny fotoana donc tena fort possible ho voafandrika amin'ny reto au niveau ny haute cour constitutionnelle na ny HCC eo amin'ny HCC zao dia tena manatena ary mino aho fa manana olona ianao de gabarit amina expert en constitution fandrika anankiray zay amele io le tenengo foana hoe tandremo cheval de Troie mbola veriko foana io expression io misy dikany mandefa reny code de langage reny cheval de Troie le cheval de Troie dia ao anatin'le régularité satria fantatry olona reo fa mitady reconnaissance ianao sur le plan constitutionnel eto anefany ireto olona izay ifamprarahanao to amin'ny HCC rehefa hamoaka zavatra na texte na sisa dia iproposé anao izy sortie de crise izay c'est pas sûr raha tena izay ny sortie de crise io le cadeau empoisonné constitutionnel donc il faut que vous soyez entouré tokony ianao miodidina armée na juriste armée ana juriste amin'ny lafiny resaka constitution tsy ireo maramila nkapisaty reo ihany ilainao reo fa mila manana armée na juriste ianao manoloana ny fandrika constitutionnel am'izao mantsy dia io zao hoavin'ny SADC l'Union africaine re mantsy normal tsy maintsy miteny andreny izy double langage ene tsika malala fa ny diplomatie c'est de l'hypocrisie ny langage diplomatie tsy maintsy misanctionné mba tsy atonga ny pays hafa koa anakatahaka Madagascar dia lasa misy cacophonie aty Afrique fa tsika malala tsara fa any amin'ny coulisse ny resaka hafa en public ny resaka hafa zay milalàna diplomatie zay tsy ataotsika mateka ho atsika malagasy koa aoka tsy korapaka fa zay foana ny lalàna ny tany fa na ireo firenena manao mpanelanelana amin'ny ady any Gaza any Ukraine io nilazainy aminao mpanao gazety hafa fa ny réalité any ambadika sur terrain hafa zay mahatonga amin'ny teny hoe tena mila armée de juriste ianao miaraka aminao fa eto am'izay lazaiko eto maintenant il faut savoir danser avec les loups na tiatsika na tsy tiatsika mbola ny olon'ny régime tranainy daholo manodidina anao reo na amin'ny HCC zany na amin'ny assemblée nationale zany miova fotsiny lohany fa c'est toujours les mêmes équipes na ny au niveau ny gouvernement zany na au niveau ny tafika zany tena mbola on est minoritaire par rapport à eux dikan'izay tena mila prudence vigilance ary eo nilany hoe tokony isy raiso zay olona expert amina resaka constitution mba hiaraka aminao foana tsy hisaraka aminao am'izay lafin'izay point manaraka tsy ho elao dia ny resaka collégialité oui efa zava-dehibe le hoe collégial ianareo mitafika fa za mahita hoe mba isigny confiance satria za mahita ny tanora izay mitolona manomboka mivakivaky misalasala tsika tsy fandaigna eto manomboka tady isy ampivakivaky reo tanora reo Gen Z, Gen X, Gen Y, ACDU manoloana ny confiance-ny miaraka aminao ka ireo olona ireo nefa no miatomboany ty tolona ty dikan'izay
tsy manao pressing na mon colonel na manao ankeriny fa fiangaviana satria olo-kely anao hanindry gouvernement anao zao dia tena miangavy ataovy zay ananan'ireo tanora reo confiance anareo fa raha vao ireo ny foi tsy mahatoky anao intsony dia imagineo tsara hoe enao sady ao anatin'ny tafika mbola misy reny ataon'ny colonel Fanevy reny sy ny hafa manao menace ny eo-toerana mbola ny tanora koa mbola tsy à 100% miaraka aminao dia efa fragiliser le izy tsy lasa lavitra io dikan'izay c'est pas le moment tsy fotoana zao hisiny fisamatsamahana be deaibe tsika tsy mitovy hevitra za zao misy zavatra be deaibe fanapa-kevitra ny raisinareo tsy mety amiko fa c'est pas le moment dikan'izay il faut consolider la base de il est consolider la base reto tanora reto aza atao matsiaro voilika za tsy miteny hoe misy masasany manao vava hoe akizy vao mpianatra any akato ve dia atao prémisse tsy any le izy tsy any le izy fa reo akizy reo dia conscient hoe tsy mbola gabarit anay ny premier ministre fa zareo manana olona tolotra izay fantatra fa manana an'le gabarit tsy resaka parti zany anefa lisiny le équilibre eo am'le hoe lisiny le confiance any aloha matsy zao hoe tsy tokony misy fissure mihitsy aloha zao farany zay tena tiako anankiray zay ampitaina aminao mon colonel dia za zay miteny aminao zao dia pastor avy amin'ny luterane tsy FLM pasteur any FLM taloha fa no ny antony hafa dia tsy ao anatin'ny tsony fa pastora zao pastora mihitsy ary mpiandry zanaka karamalaza misy dika zavatra misy zavatra hafa hitako voiziny olona amin'ny Facebook le hoe mahampiandry anao mahampanompon'Andriamanitra anao tsara iny fa mifona mon colonel aza voizina atao première ligne regny vous avez une casquette de rassembleur dikan'izay alors c'est pas le moment mbola veriko foana za sarotiny am'le resaka unité nationale c'est pas le moment hisy hoe anay luteraniny io misy efa manomboka mivoy an'izany any dia ho avy koa no sasany avy any ianao dia natao ho an'ny olona rehetra pastora ny teny ari-piandry natao ho an'ny athée ianao natao ho an'ny agnostique ianao natao ho an'ny malagasy slamo ianao natao ho an'ny katolika ianao natao ho an'ny anglikane ianao donc zay olona mampirisika anao any ambadibadika any anao ametraka mialoha ny mahaloteranina anao ny mampiandry anao ny mahaloteranina anao tena miangavy atopoko firenena no entitsika eto ny fitodika aminareo manokana koa zay manipy akondro any colonel amin'io resaka io c'est pas le moment ireariana hoe anay entité ohatr'izao io atsika vahoaka malagasy io dikan'izay zany eto ianao zany mon colonel dia aza mandeha amin'ny fo io le natonga am'teny hoe tsy azo entina amin'ny émotion fa tena hoentina amin'ny saina mangatsika tena mila mangatsika be ny lohanao am'izao fotoana zao mba afana mitemporiser le fo mafana tsy manino na hotezitra amiko zao ny kristianina na hotezitra amiko zao ny fifoazana mbola miteny mpiandry raha miteny zao natokana tamin'ny taona 7 zanaka karamalaza zao lehilahy zao eto alohanareo mray mandreniko miaraka tamin'ny mamany lava tao mitobiny lava faradifay sy pasteur Zakary Tsivoery fananiko misy masa avokako le izy so masa lazainareo hoe anti fifoazana fa tsy atsika fifoazana rery colonel fa ny malagasy rehetra na mpandala ny fomban-drazana zany na gentlisy zany na inona zany dia atsika rehetra io noho zany tena mangataka mba tsy atao en avant zany zavatra zany fa aleo zany ny conviction nao tsara ny mampiandry anao ny conviction nao ny mampanompon'Andriamanitra anao ampiasao amin'ny asa zay no tsy afo kely mon colonel dia maliova mahalasana ary tahaka ny Solomon mpaminany mpanjaka hoe meo fahendrenao Andriamanitra aizako mitondra zao vaovao satria fantatro fa sollicité de partout ianao zao zahay avy any Tiliara zahay avy any Dengo zahay FLM zahay katolika aloha zany tsy atao tsy zany compétence zao ny ilaina ray zay faharoa olona rassembleur
io tompoko compétence no critère tokony jerevana olona androany apetra hoany resaka politika io medevantsika teny amin'ny 13 mai sy teny amin'ny arabe tsy politika ty fa lutte populaire ary inona le lutte populaire nangatahany de hoe olona compétent la bonne personne à la bonne place faharoa olona rassembleur fa raha olona micréer ataontsika hoe division dans le sens hoe manavakavaka de tonga de aloha ajanona satria c'est pas le moment après mifampitaditsika mialatsina iteny rehefa tonga ny élection présidentielle eo amizay avoid daholo amizay karaka ianareo team anareo HVM anareo luterane anareo katolika anjaranareo fa zao aloha tena miangavy aho hoe mbola marefy ilay zava-misy no zany ferana am'izay zafa anakiroa zay ny fomba isafidianatsika olona satria fantatro fa ao anatin'ny safotofoto am'izao fotoan'izao ianao mifidy ny olona zay ho prime ministre zay ngamba no teny avy aty amiko. Je suis rien du tout dans toute cette histoire, mais les faits kely la voix de la raison ngambany la voix de la conscience mba atsipy eny amin'ny abakabaka eny de iny ane mba ho voarainao satria mino fa maro ny olona manodidina anao zay miandraikitra ny communication mba ireo no teboka telo sy efatra izy zay raha sy diso mba tsy aritra kely mirahatroa tompoko mahatsiaro-bavaka atsika voaka malagasy ihany koa dia mahaiza tsara manavaka ny setroka sy ny tomany azadino farany ty ho antsika voaka indray ty fa tsy prévu hoe ho an'ny colonel tsika voaka malagasy am'izao fotoan'izao dia tokony hitandrina fa ty fomba fiadin'ny olona manao ny atao hoe pression manao gesticulation manao fihetsiketsena ny olona mba ampitahorana atsika dia créer traumatisme psychologique de iny avy eo lasa tsy coordonné tsony tsika fa lasa miparitaka ary zay tena problème lasa miparitaka tsika lasa tsy coordonné les actions fa aza manaiky ho polluer van'ny information be dia be aloha fa il faut se garder sur la ligne le cap zay mahatonga mangataka ny colonel hoe mila ianao misadresser amin'ny vahoaka tsy tena isanandro kosa aloha satria be ny asanao fa mba au moins une fois par semaine na par mois raha ohatra lava loatra mba ahafahanao migarder les liens sacrés teo amin'ny vahoaka sy ianao zao raha tompoko sameta in'Andriamanitra.